Ya, faly miarahaba anareo jiaby zany zahay miarahaba anareo mpikarakara ny émission ça se dit bien dit. Miarahaba koa anareo ao amin'ny lafiny teknika membre ny ino vaovao dia miarahaba koa asika any atokantrano. Zahay moa groupe Afrano, zay hoe groupe mbola voaniboaka voatserasera zany io fa niavy zahay mbo hanazavazava kely zany mikasika ny drafitrasanay. Zaho moa chef de groupe, Jonathan anarako na Joe Marlos koa afaka afantaran'olo ana. Dia ny anjara asako zany anatin'ity groupe muzika ty, zaho leader, chanteur dia auteur, compositeur n'ireo hira ataonay eo. Avelako ny namako reo mbo ampafantatra momba anjareo koa zany. Ya, faly miarahaba anareo jiaby amin'ny émission ça se dit bien dit sy ny groupe ino vaovao. Zaho moa dia Rico, bassiste ny Afrano avy any Tamatalo. Koraboulahy faly miarahaba antsika iaby zay manaraky start tamin'ity émission ty sy ireo membre groupe. Anarako zao Nojo, soliste ny groupe Afrano sady mihira avao koa boaka Toliara agny. Faly miarahaba anareo jiaby manaraka ny fandarana ity. Zaho moa Claudio, moteur ny groupe Afrano avy any Tamatalo. Ya, araka ny fanontaniana teo iny moa hoe iza ny chef de groupe dia ino ny antony. Zaho zany chef de groupe Afrano. Ny antony moa anatin'le tantara ny fankahitanay, ny fandraisanay zany tao zany no ahitana an'le clé ny zay fanontaniana zay, zay hoe tany Toliara zany zahay afa samby niaina tanatin'ny tontolo niainany mozika. Tamin'izay moa zaho mbola nitondra anarana hoe Joe Marlos, mbola nandeha raiky za tamin'iny. Fa tany Toliara zany amin'ny alalan'ny vakokaratra trano ny fankahitanay dia nahafahanay nanao zavatra maro zany fiara-miasa anatin'ny muzika io, zay hoe cabaret anatina restaurant ohatrany hoe Le Blue, Le Bœuf, tao tamin'ny Alliance Française ny Toliara koa dia teo amin'ny sehatra ny vakokaratra trano koa fa maromaro le asa vitanay tao. Dia en tant que hoe zaho auteur compositeur n'le hira, zay zany natonga n'le membre n'le groupe nisafidy hoe tokony hoe ho zaho zany le chef de groupe. Fa na dia zany na tsy zany aza ao anatin'ny groupinay zany mbo miezaka zahay anatin'le asa ataonay mbo hitovy zo aby zahay jiaby, samy manana anjara andraikitrany safe zahay zany efa day ihany. Tsy mora le zavatra fa iezanay zany mbo amoaka zavatra amilay. Dia le fanontaniana manaraka zany hoe nanomboka vina no mihira, taiza ny toerana na nicréena n'le groupe, dia hoe ino aby zany le fampisehoana nataonay. Ya, araka an'le nivolaniko teo zany hoe afa nisy cabaret maromaro nataonay tamin'ny Toliara, nandray anjara amina festival, sahala hoe festival, nandray anjara amina tremplin des jeunes koa amin'ny alalan'ny Alliance Française. Dia hoe nanomboka vina zany zahay ny hira. Zahay moa samy manana ny lalany aby, samy nanana n'le parcours-ny zany. Dia sasany moa nitendry tamin'ny artiste hafa tany, sasany nitendry amina fiangonana, sasany ndesin'le fitiavana ny la mozika dia hoe nitendritendry ao an-trano. Dia rehefa nifankahita moa zahay nifankamamy hitanay fa hoe lafa miaraka zay mety ny zavatra atao dia
zay zany nahatonga anay hoe tapa-kevitra hoe nihira, ary izy io nanomboka tamin'ny fin 2015 zany tena marina ny tambaranay groupe Frano. Ya, araka an'le voalaza teo moa indesin'le fitiavana la mozika igny, ankoatran'le tany Tatuliara fa misy koa zany sehatra nandalovanay sahala hoe les rencontres intergénérationnelles zay natao Tatanarivo, nisy fifandraisany ihany zany tamin'le sommet de la francophonie teo igny. Efa misy koa zany hoe fandraisany anjara tamin'le festival de baleine tamin'ny mois de juillet teo igny tany ta Sainte-Marie. De ankoatran'izay koa zany aty Tamatavy mikarakara sehatra madinidinika zany zay sahala hoe cabaret. De misy koa zany le tremplin des jeunes ao amin'ny Alliance Française ny Tamatavy. Hitanay hoe tena mahafinaritra tanatin'izay fandraisana anjara zay zany le fifandraisana miaraka amina groupe hafa zay hoe afa nanana expérience lehibe kokoa zany, de zay fifanakalozana tanatin'izay fifandraisana zay zany iny no tena hitanay nafinaritra be. Ary mbola hoentinay ihany zany reny torotorohevitra natoron'ireny mpanakanto namana reny mbo hanatsaratsarana zany ity asanay ity, de afahanay manolotra anareo mpankafy, anareo mpanaraka ny groupe Frano vazo milay ihany. Inona natonga anay nihira de hoe inona ny tanjona. Io moa araka efa lazainay hoe le olo jiaby zany samy nameny Njanahary talenta, sasany moa amin'ny hosodoko, sasany amin'ny sport, sasany maro be zany le zavatra, fa nenay zany tao anatin'le muzika tena nahitanay fafinaretina. De zay zany natonga anay niezaka nanao répétition nanatsara n'ireny raha reny mbo ahafahanay mamoaka hira manara-penitra zany mbo afaka hifampizarana amin'olo maro. De inona moa ny tanjonanay anatin'iny fanaovana la mozika iny? Voalohany moa le la moziky zavatra tsara be izy io, so fe ahafahanay mifandray amin'olo maro, ahafahanay manao échange, fanakalozana zany amin'olo maro, de ahafahanay koa zany manapita afatra zay hitanay amin'ny fiainanay andavanandro, mitantara zavatra misy. De zay zany le tena hitanay mahafinaritra amin'ny la mozika, mbo hoe mahafaka manapita afatra amin'olo maro de maro.
de le question manaraka zany hoe fa manino lehilahy foana zany anatiny ty groupe ty tena marina zany hoe tsy hoe zavatra hoe nitadiavana izy io hoe lehilahy fotsiny zay anatin'le groupe fa le lamozika zany fifanakalozana fitiavana lehibe le raha tsara koa zany la hoe mbo misy fleur le hoe viavy zany miaraka aminay zay le tanjona tena marina fa hatram'izao zany zahay mbola manapetraka an'le bazy mahagropy an'le afrano. Question manaraka moa hoe efa maro ny hirany groupe afrano de hoe moa ave efa misy album avelako moa namako ato Rico amaly an'izay question zay. Hira aloha hatreto efa maro fa eo andalan'ny fikarakarana album misy amizao de misy manantena zay fa amin'ny 2017 mivoaka le izy mozika amilay be tonatona vanaty foa ampitiavana le izy. Misy question ray zany ato mitovy amin'ny fomba firany Mika Sy Devis misy fifandraisany ve sa mitovy fotsiny izay aloha avelako zany namako ato modo hanazava an'izay. Mika Sy Devis moa i fa volany iny hoe zokobe taloha hoe zokobe toanjay tsy atao hala hoe baka aminay anativara agny iny hoe fitovizany possible hoe mety mitovy avao satria olo iabiaby moa samy mana ty fijanjina anazy mety hoe misy rety fa mitovy fa tsy mampitovy azy kelikely aharoharonay zany le raha misy rythme trad tanjotanjoin-draha ao misy sapiky fa le mampitovy azy kely koa le fiteny Mika Sy Devis moa ka samy baka Tamatavy koa sady groupena eo zay tivizivizany kelikely fa le question faramparany ato zany hoe raha misy olona mitady fiara-miasa na hoe mila contactany groupe afrano de amin'ny fomba akory moa ahafahanjareo mahazo an'izay contact zay. Izay moa zavatra tsy sarotra zay hoe zahay groupe afrano fa manana page amin'ny Facebook afaka jerenareo izy ao ahitanareo contact anay de le production-nay koa zany manana page manokana koa izy Antidote Production ao koa zany ahafahanareo mahazo contact anay rehefa misy zany hoe fiara-miasa na hoe rehefa misy etsika karakarana. Ia ity zany amaraparanantsika anazy misy afatra kely zany avy aminay groupe afrano teanay apita aminareo mpanaraka an'ity fandarana ty zay rehetra mpakafy koa le afatra moa de zao le mozika zany tsy zavatra mora voalohany indrindra fa nefa zavatra mahafinaritra be zany le izy de ny afatra anay zany hoe mbo io moa mihinam-bary tsy maintsy misy latsaka la ohatra ka hoe misy fanatsarana avy aminareo any la hoe misy zany hoe conseil afaka pitapitanareo aminay zandry mbo manantena anareo zany zahay am'izay zavatra zay mbo ahafahanay manitsy an'izay tsy mety mbo ahafahanay hivoatra koa de zay zany manantena anareo zany zahay am'izay fiara-miasa zay de mankasitraka ampitiavana be.